Efatra mbienipolo taona kosa no tsy miloloha ny saina frantsay intsony ny ao a Madagasikara. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mahaleo tena tokoa ve Madagasikara nahazo ny fahaleovantenany ve ny Malagasy? Raha ny zavatra hita mantsy dia ny orinasa ao Madagasikara matetika tsy misy orinasa tantanana malagasy be izany intsony fa ny vahiny no manjakanjaka ao. Ary amin'ny saina tsy miangatra koa ny ahitana fa efa tsy eo am-pelantanana ny malagasy intsony izany fitantanana ny firenena izany ankehitriny. Ka dia misaona ny malagasy amin'izao fotoana izao satria tsy manana ny fahaleovantenany Madagasikara. Ary manoloana ny olona hifetifety, manoloana ny olona hiravoravo dia izaho miteny hoe tsy hitako mihitsy izay hiravoravona ankehitriny ankoatran'ireo olona vitsy anisa mitsetsitra ny harem-pirenen'ny Madagasikara ireo. Io ny zavatra spesialite amin'ny malagasy io hikifetifety, handindihy, tsy mampandroso izany tompoko, miasa irery ihany no mampandroso. Izay ny afatro amin'ity andro andohan'ity fa dia mahazo toanareo. Miaravantsika rehetra manaraka an'ity fandarana ity, iresaka mikasika ny atao hoe fahaleovantenantsika amin'izao andro fa 24 volana Jona izao. Betsaka ny resaka mandeha mikasika ny fahaleovantena io. Misy an'izany hoe datin'ny 12 oktobra 1970, misy ny datin'ny 7 avril 1970, misy ny 20 Jona 1970. Ny famafao daholo zany ary betsaka ary no miteny hoe tena manana zany fahaleovantena marina zany ve tsika, satria raha ny frantsay hono zany nanandevo antsika tao anatin'ny 13 taona dia mbola frantsay indray no mitondra antsika amin'izao fotoana izao. Mahasamy hafa azy kely fotsiny le ray tena vazaha be tsy mifora fa ndray zany ny olona naturalisé par filiation hono dia vazaha no mitondra amin'ny tany. Tsy angamba no resantsika fa andaontsika hiresaka fahaleovantena amin'ny lafiny hiainantsika azy andavanandro dia izay no ifampizarantsika eto zany, satria ny fahaleovantena dia tokony zavatra hiainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro fa tsy sanatria akory hoe tenenina amin'ny molotra fotsiny ihany dia mbola misy ilay fiankinan-doha zany na ilay ataontsika hoe fiondanana. Tsy resaka momba ny raha-pirenena fa betsaka no miresaka an'iny zany ireo manam-pahaizana sy ny tsy manam-pahaizana dia mifangarongaro eo fa alefaktsika any ambadiky manareza ireny. Ahoana moa zany hoe fahaleovantena? Raisiko amin'ny ankizy, isika ray aman-dreny dia malala tsara fa misy ireo zon'ny ankizy izay efa nisoniavin'ny Madagasikara hoarahana sy hoekeny ato amin'ny tany sy ny fanjakana. Voalaza ao anatin'izany ohatra ny hoe ny zaza dia manana zo anana anarana, ohatra zany. Ny zaza dia anana zo hisitraka trano fonenana, fahaleovantena zany. Inona nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Tsy vitsy tamin'ireo tokantrano izay nidirana no manana trano fandraisam-bahiny. Dia ny fanontaniana mipetraka moa zany hoe vahiny iza no raisinao eo ka nokananao an'io efitrano io. Ny zavatra misy nefa dia atao madio be le trano fandraisany vahiny dia atao tsara tarehy be misy dia zavatra eritreretina hoe sarobidy rehetra arantiranty eo anatin'ilay trano fandraisam-bahiny, ohatra hoe ny vazy, ny tele tsara tarehy be sy ny rehetrarehetra. Dia ny mahatsikaiky ary indraindray dia hidina lakile ilay trano fandraisam-bahiny ary ny zaza ao an-trano dia tsy avela hiditra ao anatiny fa mandoto trano na manimba zavatra. Tsy misy ny fahaleovantena amin'izay fotoana izay, fa ny zaza dia tokony hisitraka rehetra ny trano honenany sy izay rehetra eo aminy. Nisy fotoana zao ny zanako vavy mitondra an'ireny namany ireny zany mandeha ato trano dia ny zavatra misy hoe andaontsika ky hanao video, andaontsika ky akasary dia lasa ilay zanako tsy ampahambahambana naka ny caméra 4K tao anatin'ny fitoerana misy anazy dia hoe andaontsika akasary sy ny rehetrarehetra dia ozy izy le mpiara-mianatra amin'iray izay tena nahataitra na zany zavatra nyteneny dia hoe
aza miketiketika anity sao de bedy de le zanako no teny tsy bedy zany fa fitaovana atao trano reto de azony rehetra ampiasaina zay ny fifampitondraina zany satria tokony alalaka ny olona mifampiasana sy misitraka ny zavatra ao anatiny de hoe raha manimba zavatra de ahoana de mahatonga zany le zaza manimba zavatra de nohony amintsika lehibe any satria tsy nampianarintsika azy ny fomba fikajiana sy ny fitandrona an'lay zavatra de lasa simba rehefa avy eo fahaleovatena ny misitraka amin'ny fananana rehetra ao anatiny raha itodika kely amin'ny firenena de Madagasikara de firenena manan-karena ary misy an'ireo arena voajanahary rehetra napetraka ilay nahary iainantsika fanontaniana mipetraka hoe misitraka ny reny ve tsika itodika kely amin'ny tanora indray be deaibe zany ny manambady hoe itokatrano zay zay le teny gasy hoe itokatrano kanefa mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny daholo ny akamarony ary tsy hafa tadipotra ezaka tokony ataontsika tanora ny ananatsika fahaleovatena amin'ny resaka trano onenana fahaleovatena amin'ny fanapahan-kevitra amin'izay rehetra raisina ao anatin'ny tokatrano fahaleovatena amin'ny fitantanana arabola ary fahaleovatena amin'ny fiainana ankapobeny fa ny akamaron'ny tanora mantsy rehefa manambady misy ary rehefa miteraka misy de tsy mihoatra ny tafitrano misy ny ray aman-dreniny de amin'ny akapobeny moa zany de hoe nareo ve moraka izy de mbola iary ianareo nge ve de anofatrano any fa aloha mboamboarina aloha le efitrano kely anankiray de mao aloha zany nareo no mipetraka sy mivelona sitranay mandrapa dina dika le mandrapa voaroka fa rehefa tonga ny lela maray roa ny avatena tsy raha monina bababa gidagida ao de voaroka zany hoe miafy ato aloha nareo mandrapa voaroka tsy mitokatrano zay tsy mahaleo tena fa kosa miankindoha amin'ny ray aman-dreny ary ny sasany aza moa hoe fa mila olojafo zao de mbola mangataka volany amin'ny ray aman-dreny foana ividianana loka tokony hoainantsika andavanandro ny fahaleovatena satria isika olombelona noarina ary ao anatin'ny lalàna ara-boajanahary ny fetran'ny fiankinana amin'ny ray aman-dreny sy ny fetrany atao hoe fahaleovatena aka ohatra hoe ny akoho jereo nge ny akoho rehefa fohiny ny atodiny de tena sarotiny be mihitsy izy am'ireo zanandreo ary matetika rehefa misy loza manantanina de mambomba ny zanany ilay akoho zany hoe ataony ambany elany ao de rovany mba tsy ho tratry ny papango mba tsy hisy angalatra mba tsy hoan'ny alika le zanany de miary le reniny de miarakeny foana le izy de miezaka zany le reny akoho amelona andreo zanandreo de inona no mitranga lasa izy mikaokaokery amin'ny malagasy moa de hoe mitady an'lay fanjaitra nindraminy tampapango de very de rehefa mahita kakana kely izy de iny le kakana kely atolotry neny de mivelona le zaza fa ara-boajanahary tsy misy am'teny amin'ny orenako io hoe alefaso am'izay zanakao aleo tena fa rehefa tonga ny vanim-potoana tsapany ray reny akoho fa tokony efa aleo tena sy avelo tena am'izay reo zanandreo de tsaingotsaingohany am'izay tsy avelany manantona azy de tafita ny afatra am'izay fotoana zay lasa milomano any anatin'ny fiainana daholo ny zanaka koa ary afaka mamelona ny tenany fahaleovatena izay aza dia miankindoha amin'ny hafa loatra fa isika rehetra reto de manana fahaleovatena ara-boajanahary araky lamina nametrahana atsika satria olona natao iaina iadana finaritra iary eto amin'ity tantia isika rehetra ary ny talenta izay ananatsika ihany no tsara indrina ampiasaina entina mamorona ny arena fahaleovatena izay endrika izay makasitraka indrindra